5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Mahasony zazy eo amin'ny fitazana azy ilay antsoina hoe fanabeazana miabo. Miankina betsaka amin'izay fitazana izay ny toe-tsaina sy ny toe-po entin'ny miatrika fiainana rehefa lehibe. Porofony tsy firarahin'ny fitondrana ny fitsinjaram-pahefana ny tsy fanaovana olaram-pamena. Ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna hoy ireo olom-boafidy sy mpanao politika androany. Diso tanteraka hoy ireo mpianatra amin'ny filazana fa misy ambadika politika hatrany ny fihetsiketsehany eny anivon'ireo oniversitem-panjakana hatramin'izay. Ireo mpianatra izay nanamafy fa ny be marenina sy ny fanaovana tsinotsinona ny fangatahana no mahatonga ny olana ka mitarika ny fidinana an-dalambe. Mifameno ny fitsaboana moderna sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Hoy teo anivon'ny fikambanam-pirenena amin'ny mpitsabo nentim-paharazana. Ilaina kilan'ny famitrahana lamina sy lalàna mazava tsara ampirindra ny asa ny rotonda. Ny tranganam-panina informatika goavana saika tamin'ny firenena maro maneran-tany androany izay nitarika tsy fahatombanana sehatra maro. Saika voatsemban'izay avokoa ny sehatra mifandraika amin'ny vantana amin'ny tontolon'ny informatika sy ny interneto toy ny fiaran-dalamby sy ny tolotra samihafa teny anivon'ireo banky tamina firenena maro. Ny antsipirian'izay. Zoma fa 7 ny volana Jolay taona 2024 ankafaliana trano tombo kilasy tongovavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ny ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ihany koa. Anaraka izay toy ny mahazatra matoan-dahatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ality. Mahasony zazy eo amin'ny fitazana azy ilay antsoina hoe fanabeazana miabo satria miankina betsaka amin'ny fitazana ny zaza ny toe-tsaina sy ny toe-po entin'ny miatrika fiainana rehefa lehibe. Zava-dehibe zany hialana amin'ireo voka-dratsy ateraky ny olana ara-panabeazana eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka eto Andriatsilavo. Efa nivoizina teto amintsika hatrizay zany atao hoe fanabeazana miabo ka tokony ho amafisina sy ho atsaraina bebe kokoa izany anatsara ny hoavin'ny taranaka malagasy. Fanabeazana miabo ohatra ny fanomezana teny mamy, teny fankaherezana, fandokafana amin'izay tsara vita, fananarana ampitiavana sy ampitoniana raha misy tsy mety nataon'ny ankizy. Ho firosoana amin'io fanabeazana miabo io no nanafoanana ny kapoka indrindra eny anivon'ireo sekoly. Ankoatr'izay, fanabeazana miabo ihany koa ny fandanjalanjana ny fahefananana ny ray aman-dreny, ny fametrahana fitsipika ifampifehezana ary ny fampandraisana anjara ny ankizy. Fampandraisana anjara izay tsy midika ho fampiasana ireo ankizy. Izany hoe tokony ho fadiany ray aman-dreny ny mikitakita, manao teny marary, manome tsiny, manambanimbany na manabado ny ankizy. Manampibetsaka amin'ny fanefenany toetry ny ankizy io fanabeazana miabo io satria mora miantefa amin'izy ireo ny teny sy ny fihetsika atao aminy eo amin'ny fiainana andavanandro. Araka izany, raha te hanana ankizy mankatoa tsy mamaly valy sy ny sisa dia hialana ny teny marary sy ny kitakita ary mijoro ohatra tsara amin'izay rehetra atao. Tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny ray aman-dreny ihany anefa ny fanabeazana fa mitohy amin'ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny sekoly sy ny firenena iray manontolo mihitsy. Mbola lavitra nefa ny fahazoana vokatra amin'izany raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena ka mila fandraisana andraikitra avy amin'ny sambatan'olona raha ny fanabeazana no resahana. Araka ny nambaran'ny UNICEF, olana lehibe misa 4 no atrehana amin'ny resaka fanabeazana eto Madagasikara. Voalohany, ankizy ray amin'ny 3 ihany no mahavita fanabeazana fototra. Faharoa, ny fianakaviana no mizaka ny 700 ny fandaniana, miverimberina, mifandraika amin'ny rafim-panabeazana. Fahatelo, ny 20% ny mpampianatra ihany no mpiasa-mpanjakana ary 7.7% tsy manana diplôma ahafahana manao ny asa fampianarana. Fahaefatra, any amin'ny faran'ny fanabeazana fototra
Ny 7% ny mpianatra ihany no manana fahaizana farany ambany indrindra momba ny famakian-teny frantsay ary 20% kosa ny matematika. Zavatsarotra hatrehin'ny Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ireo ary efa hita miharihary eny anivon'ny fiarahamonina eto amintsika ankehitriny ny voka-dratsy aterak'izany. Ratsy mandia fianarana, ambany ny fari-pahaizana ka mihamarefo ara-piarahamonina ny olona, any ka miroso mandray fanapahan-kevitra tsy ampy fihaverana ny ankamarony. Ny tsara sy teny dia ny fanabeazana maha-olona sy ny fanabeazana ara-pananahana ireo ankizy sy tanora malagasy. Tsy ampy ny fanabeazana amin'ireo sehatra ireo, tsy ampy ihany koa ny ohatra tsara alainy tahaka ho an'ny ankizy satria raikitra amin'ny asa sy ny fitadiavana amin'ny fiainana andavanandro ireo ray aman-dreny. Vokany, mitombo ny salanisa amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo aloloatra. Araka ny fanadihadiana farany momba ny mponina sy ny fahasalamana eto Madagasikara, ankizy vavy 4 amin'ny ankizy vavy 10, 12 hatramin'ny 19 taona no efa mampiasa sahady ny fanabeazanaizany. Raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana nifinakanga, manao fanalanjaza indroa hatrany amin'ny imbalo eo ny vehivavy iray mandritry ny androm-piainany. No mariny tamin'izany fa tsy hanavahana saranga sy fiavinana izany tranga izany ary saika manao izany miafina avokoa ireo vehivavy. Raha ny tarehimarika ny voaka hatrany dia vehivavy 3 isan'andro no mamony ainy vokatr' izay fanalanjaza izay eto Madagasikara. Ny fanabeazana ary tsy misy afa-tsy ny fanabeazana no vahaolana azo raisina manoloan'izany. Miainga amin'ny ray aman-dreny, mitoy ainy amin'ny fianakaviana ary mila mpahafantarina ny tanora ny mety ho voka-dratsy ny firosoana amin'ny firaisana ara-nofo aloloatra. Manana didy sy andraikitra ihany koa ny haino vaky-jery sy ireo mpanakanto, indrindra ny mpitondra fanjakana. Ny famerenana ny fanabeazana amin'ny asiny, izay tsy hoe ampijoro sy amerina ny kolotsaina tena maha-malagasy fotsiny ihany, fa manarina sy manatsara lafin-javatra maro eto Madagasikara. Idirantsika lalindalina kokoa ny mahakasika an'izay tontolo ny fampianaran'izay indrindra zava-misy eny anivony anjerimanontolo amin'izao fotoana izao. Rehefa avy eo fa porofony tsy firarahiny ny fitondrana ny fitsinjaram-pahefana, ny tsy fanaovana ola ara-pamena ny fividianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna amin'izao fotoana izao, ho ny fanio-kevitra ireo olom-boafidy sy mpanao politika tamin'ity androany ity. Ben'ny tanàna izay efa lany feptom-piasana ny volana janoary lasa teo, saingy tsy fantatra hatreto ny hoe isy sa tsy isy ny fividianana amin'ity taona 2020 amby 2020 ity. Onona saina. Roa herinandro teo izay no niandry ny rehetra ny amin'ny didim-panjakana manaiky ny mpifidy hiatrika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna, fa ihany koa ny amin'izay ho pitsopitsony sy ny antom-bola ho alohan'ireo izay ho kandida amin'izany fifidianana izany. Hatramin'ny androany anefa tsy rotitra, tsy taitra ny fahefanam-panatanteraka na efa fotoana maharitra aza no namohan'ny seni ny tolo-kevitra ny alarobia fa eny ny volana novambra 2020 ho fanatanterahana izay fifidianana izay. Tsy tena marisika loatra firy ny fanjakana amin'ny fampandehanana ny fifidianana ben'ny tanàna satria fatatsika tsara fa efa talohan'ny fifidianana député nefa tokony nisy zany ny fanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna io. Raha jerentsika ilay voka-pifidianana teo ka ataontsika projection amin'iny zany ny mety ho vokatry ny fifidianana ben'ny tanàna dia ho hitantsika fa ho vitsy dia vitsy ny tena olona avy amin'ilay hoe TGV zany hahazo toerana ny mera na ny ataontsika hoe irimararany dia tena kely mihitsiny satria maro ireo toerana zany zay nahazahoany ny irimara toerana faharoa zay midika fa tsy ho azony mihitsy zany ny ben'ny tanàna satria amin'ny ben'ny tanàna tsy misy toerana faharoa fa toerana voalohany ihany. Ka izao fiazoazona izao amin'ny filazana fa ny fampandehanana ny fifidianana no mety ahatonga ny fanjakana sahirana ka tsy ahafahany mampandroso ny firenena dia izay zavatra izay zany tena hitako mihitsy hoe anatin'ilay atao hoe mauvaise gouvernance no mahatonga an'izany. Dia eo ve zany no problème hoe misy kajikajy politika ve mieritreritra hoe mbola anemorana ny fifidianana na hoe ahoana fa ny tokony ho izy dia tokony efa rehefa izay ny daty napetraky ny seni dia respecté na avoaka ny décret dia iomanana hoe andeha amin'izay ny fifidianana ben'ny tanàna satria tsy mety io miasa prolonger na lava io ny mandan'le ben'ny tanàna eo toerana tokony efa isolo satria mba manana ny etaetany koa ny olona ahoana maika zay efa mba hifidy vaovao zay mba io ihany ohatra mety aminahy ohatra zany dia aleo mba andeha
arak'izay tokony ho izy le izy fa tsy hanaovana kajikajy politika foana ohatran'izao. Ankoatra ny orany ao amin'ny fitadiavana olona ho arotsaka ho ben'ny tanàna sy manana herijika andrombaka ny fandresena, isan'ny kajy mety mandeha ihany koa amin'izao ny papaika samihafa amin'ny osoka sy ny faniliana ireo kandida am-pifaninana amin'ny volomboasary. Ngamba tsy mahalala hoe nisy alabaty tao anatin'iny fifidianana iny. Dia raha mbola anoy an'izay nefa tia vao mainka ame manakaiky an'le vahoaka le olona hofidiana dia tena sarotra ny anao an'izay. Ary raha sanatrika hoe fanahinina atao dia mety fara amina tena korotana be le izy dia tsy ahasoa ny firenentsika izay. Ny mba hangatahana amin'ny sy ny fifidianana manaraka dia izao eo amin'le fanisana vato. Aleo sifra 3 foana no apetraka dia atao antsoratra anankitelo ihany koa. Ohatra hoe kandida nahazo vato 7 dia atao hoe aotra 7 dia amin'izay ihany tsy misy intsony le manatingina iny. Tsy ivona tokony alohan'ny fifidianana solombavambahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna noho izy ireo efa lany fempitom-piasana tamin'ny 1 janoary teo fa noalavay ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fanontaniana an-tsain'ny maro ny hoe inona no mampiazoazo ny mpitondra tahotra fifidianana izay endrika fitsaram-bahoaka ve ity fifidianana ben'ny tanàna ity izay fifidianana manakaiky vahoaka. Iverenantsika ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Diso tanteraka ho ireo mpianatra teny Ankatso ny filazana fa misy ambadika politika hatrany ny fihetsiketsehana eny anivy ny universite. Zony mpianatra feno ny misitraka rano fisotro madio. Jiro sy ny maro hafa arak'izay efa nampanantenainy ny mpitondra fanjakana. Ireo mpianatra izay nanamafy fa ny be marenina sy ny fanaovana tsinotsinona ny fangatahana ataon'izy ireo ny mahatonga ny fitakiana samihafa izay miafara amin'ny fidinana an-dalambe. Tsy misy ambadika politika velively ireo mpianatra teny amin'ny université Antananarivo. Ny hetsika fitakinana nataon'izy ireo mikasika ny tokony hisitrahana rano fisotro madio sy jiro ao amin'ny iviterana cité R+1 eny Ankatso. Nampanantena ny mpitondra fanjakana fa trano manara-penitra no hositrahan'izy ireo, saingy tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy arak'izay nolazaina akory no hipetrahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Zo normal fa tsy nisy hoe propagande ohatran'izany fa zo normal fa rehefa mpanantenana ihany zany izy koa mbola tsisy vahaolana dia izay mahatonga ny any grevy. Tamin'izay vonitra tato manko zany nampanantenain'ny fanjakana fa hoe trano manara-penitra dia manara-penitra ny rehetrarehetra fa izay zany tsy nagnantena hoe hagnano ohatran'io dia zahay zao niditra fa maro zaza niditra novembre fa zahay niditra janvier dia zahay niditra janvier igny nampanantena andreo hoe fa après mois dia normal ny raha rehetrarehetra agnatina trano sy mahamarika anazy manara-penitra zany dia nandeha zany zahay efa 1 mois zahay zao efa 8 mois ipetraka ao mbola tsisy raha normal ny jironay zao natao populaire amin'ny sisiny eo fa farafalakiny angambany amin'ny 6 mandeha na amin'ny 9 raha malaky indrindra. Zahay mpianatra dia mpianatra zay mianatra foana zay ny dianay aty dia fianarana zay misy ao ny fanaovana boky étude sy ny sisa fa dodiko eto fotsiny hoe manao boky dia jironay nefa tsy mahazaka an'izay zahay ato mandeha 160 personnes dia raha 60 personnes io mampiasa ordi zany mbola mavesatra zany raha par rapport amin'ny hoe jerena ny kalitaon'ny jironay ny jerena raha samy hampiasa ordi zahay rehetrarehetra io dia tonga dia midésongta ny disjoncteur dia zay hoe nitakina normal fa tsisy idirany hoe ambadika politika. Tsy sitraponay nandeha grevy raha hoe ambadika politika. Tsy manana fikasana anakirotana ireo mpianatra izay hiatrika fanadina-mpanjakana baccalauréat ihany koa izy ireo raha ny namafisiny hatrany. Efa nisy ny taratasy fitarainana napetraka teny anivony ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny saingy mini manao be marenina hatrany izy ireo. Zareo zao mpianatra nanao baka nandalo an'izay daholo koa izay dia raha sitrapon'Andriamanitra ka afaka baka soma tsara daholo koa ireo zandreo dia hiakatra monjy an'izay université izay. Dia eo indrindra le izy hoe miady satria izay zao ny aty amin'ny université zao dia miady ho an'ny tombontsoanay izay tombontsoa tokony hitovizanay satria zo ananampianatra aty amin'ny université mipetraka aty amin'ny cité rehetra ny jiro sy ny raha mandeha tsara dia tsy hoe sanatria anakorotana ny examen zareo izay fa mitaky ny zonay izay ary izay zo izay atenaina fa rehefa mivaly araka ny hitsiny sy aradrariny dia mba hisitrahan'ireo zandry izay afaka baka ihany koa. Zahay fa nanao procédure tamin'ny volana May tagny angamba zahay mpianatra dia mpianatra izay mahalala droit tsara zahay tsy hoe
andeha zahay andeha hanakorotana ny vahoaka tsy zay nataonay voalohany procédure fa nangataka firesahamlamina zahay tamin'ny alalan'ny taratasy mombandreo fangatahana ireo fa nodiny zareo tsy hita. Zay conclusion famezana anazy satria fa depuis mois de mai zahay nandefa n'io taratasy io de nefa tsisy réaction nataony zareo de hoe nisy zany fa resaka fotsiny ohatra hoe fampangina drisa hoe andeha ny volana juillet ny raha ataonay ile zavatra angatahanay de nefa ny efa ho tapitra ihany mois de juillet mbola tsisy nino. Tsy ny tena amin'ny université Antananarivo ihany, isananao fihetsiketsehana ihany koa ny tao amin'ny université any Toliara. Ireo mpianatra izay mitaka ny vatim-pianarana sy ny équipement izay mbola tsy navoaka ny fanjakana fa ihany koa mitaka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa izay tsy nasipanavaozana tao anatiny taona maro. Porofo mitehaka amin'ny tenda izany fa efa miamitroatra avokoa ny mpianatra manoloana izay fanaovana tsinitsina ny fampianarana eto Madagasikara izay. Andrasana araka izany izay mety fanapakevitra ny tompon'andraikitra voakasika manoloana io. Eo anatrehany zany rehetra izany matsaro tena voailika sy tsy misy mpiaro mpianatra eny anivon'ny université raha ny anivon'ny université n'Antananarivo manokana tsy misy mihaino ny fitarainana ka mahatonga ny grevy etseroa amin'izao fotoana izao. Ilaina araka izany mametraka tambazotra iraisana ahafahana mihaino sy mijery izay teboka marary mpianatra izay tsy iverena ny fitakiana samihafa hoy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena tamin'ity andro an'ity. Christian Diby. Isa miteraka fikorotanana sy fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana ny fanaovana ankila-bao azy ireo. Tsy misy ny fianonan'ny fitarainan'ireo mpianatra antony mahatonga ireo fitokonana sy fidinana andalam-be miverimberina hatrany. Manoloana io, tafapetraka ny tetikasa IRF Tanora, tetikasa izay ivondronan'ireo firaisamonim-pirenena maromaro, mikatsaka izay famana ny olan'ny mpianatra sy mitondra ny fitarainan'izy ireo eny anivony ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Anisan'ny tanjoatin'ny projet ihany koa zany nzay campus milamina zay aloha voalohany de misy ny fametrahana fikasana hametrahana rafitra zany anankiray mba ahafahana fanakaiky kokoa amin'ireo administration mametraka an'izay satria maro ny olona aty amin'ny campus de mametraka rafitra ahafahana mijery an'izay filaminana zay mijery an'ireo tarika mpianatra reo eo président régional eo ny président de bloc mba ahafahana mifampiaino ny fampiresaka rehefa misy ny olana ny contribution anay anatin'le izy de mametraka an'izay rafitra zay zany hoe misy zavatra tokony atao manoloana izay zavatra zay zany fa tsy hoe rehefa misy ny olana na misy zavatra zay vao ifanantona fa tokony mipetraka foana zany izay fifanantonana sy fampiresahana zay na tsy misy azany olana. Malalaka ny fitakinany zony tsirairay indrindra ireo mpianatra saingy misy ny atao hoe aitaky hoy ny firaisamonim-pirenena. Ny aitaky izay fahalalana ampitana amin'ireo mpianatra ahafahan'izy ireo misafidy izay fomba fanehoana ny fitakian'izy ireo izay. Satria ny fomba fitakina de voalaza ny lalàna io zany hoe ny olona rehetrarehetra zany afaka mitaky raha ohatra ka misy zo voisakisaka misy zavatra voalaza ny lalàna sy voaza fa ny fomba hanaovana ny fitakina mety misy option maro mety misy ny midina an-dalambe mety misy amin'ny alalan'ny aitaky fa aitaky moa zany ny voizin'ilay tetikasa eritreretina mahomby kokoa fa io moa zany mbola tsy ny tanora rehetrarehetra ny mahafantatra an'izany aitaky zany satria misy atanatohatra lavabe rehefa anao aitaky de izay aitaky zay aloha zany no fahalalana omen'ny tanora hoe tsy voatery midina an-dalambe tsy midika akory zany hoe rasy na sara ny midina an-dalambe tsy an'le izy na mety na sy mety fa misy option hafa zay omenany zareo satria tanora pikaroka avokoa de afaka mandinika izy hoe ty kokoa ve ny mety azahoana vokatra sara sa ity kokoa de omenany zareo zany zay fahaiza manao zay de anjarany no misafidy rehefa aveo. Totosa androany teny amin'ny Cité Rose Ankatso ny fametrahana voalohany ity tetikasa IRF Tanora ity. Tetikasa izay inona fa hitondra fanatsarana mikasika ny farim-piainan'ireo mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo. Tontolon'ny fampianarana ambonjay hatrany fa hiazo amin'ny Toliara vetivetsika. Mivoaka tamin'ny fahanginana manoloana ny fiparitahan'ny resaka mahakasika ny droit de soutenance ao amin'ny ENS Toliara ireo tompon'andraikitra sy ny fikambanan'ireo mpianatra tamin'ity androan'ity. Namafisin'izy ireo fa tsy marina ny resaka mandeha momba izay amin'izao fotoana izao. Bonhomme Élisée Toliara. Fa nisorapotaka ny sekoly sy tsaho ny niana aely ny filazana mahakasika ny droit de soutenance enina hetsy ariary eo anivon'ny école normale supérieure Toliara amin'izao fotoana izao ka lasa niteraka fikorontanana eo amin'ny setry ny fampianarana eo anivon'ity sekoly ity raha ny nambarana ireo tompon'andraikitra sy ny fikambanan'ny mpianatra.
Miazo ambara mahakasika an'izany tsy miely tsiroana any amin'ny tambazotra tsiratsira mikasika ny hoe fampaka fisian'ny hoe droit de soutenance 600 000 ariary dia manameloka an'izay manaparitaka an'izany zany zay mpianatra ENS rehetra ato amin'ny tony ENS toliara fa tsy misy zany sahy azy mijorovojoro volombelona manoloana anareo ireto zay rehetra vafara retoa ny miara-miasa ny filohan'ny sampana rehetra misy ato amin'ny ENS dia tsy mbola naheno na nisy fampiarana izany hatram'izao ka hoy zahay hoe atsahary manomboka androany ny fanakorotana ny sain'ny mpianatra mijanona hotsaho araka izany ny mahakasika ny droit de soutenance eo anivon'ny ENS raha ny fanazavana ary mangataka ny proof ho an'ireo izay niharan'izany izy ireo ka noho izany dia foana ary sy misy mijanona ho saho ary sy hisy eto amin'ny ENS de Toliara izany droit de soutenance izany magnamafy koa izahay fa ho an'izay manana proof na fanahazo resi ao amin'ny droit de soutenance afaka mitondra an'izany aty amin'ny administration mandeha araka ny tokony ho izy ny fampianarana eo anivon'ny ENS Toliara amin'izao fotoana izao ka tsy tokony hitaintaina ny mpianatra sy ny ray aman-dreny raha ny fanazavana hatrany ary efa mandeha ny fisoratana anarana ho an'ny L3 sy M2 amin'ireo sampana valo misy eo anivon'ity sekoly ity avy any amin'ny tapany atsimo dia hiazo ny tendro ny avaratra nositsika fa mahakasika ny pejy ny toekareny noho ny tsy fisiana sidina nabakabaka mampitohy anatsiranana Sonozobe mahatsiaro atao ankilabao ireo mpandrarara ekonomika ny any anivony toreny hotely sy toeram-pandraisam-bahiny ny mpitatitra hatramin'ny mpidaridisy ny maro hafa any Antsiranana amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fatapahany lalana izay mahatonga ny fiemora amin'izany tany tsy hitsidika ny degoka hanaovana izy ireo Antsoavo araka ny fanambarana tamin'ity androan'ity Stanio Bezarakolo Antsiranana no mitatitra ny atsiprian'izay feno ny kapoka tsy aritra tsony ny angina amin'ny fijaliana sy fahoriana mianjady ka velotaraina ny amin'ny farany noho ny fatapany lalana tetezana ifasy sy mahavavy fa indrindra ny tsy fisian'ny sidina anabakabaka mampitohy ny Nosbe Elville sy ny renivohitra ny faritra Diana Diego Serez ireo mpiseritra amin'ny lafin'ny fizahantany mpandrara ekonomika hotely mpitatitra antoerana bajajy tary dia amin'ny alalan'ny fanambarana natao zoma fa 7 Jolay 2024 tao amin'ny Hôtel de la Poste. Magnano Antsoavo izay jiaby mpandraharaha amin'ny resaka fizahantany ny opérateur économique aty amin'ny faritra Diana noho ny etraketraky ny fandalovan'ny cyclone Gamane izay nandalo taty avaratra ka mitondra fesagna manokana zegny ny sehatry ny fizahantany amin'ny fatapahany lalana hany ka lasa miegny be zegny ny nombre ny touriste zay tonga ary nefa agnisan'ny mamelogny fianakaviagna maro sy mampiodigny ny toekarena aty amin'ny faritra avaratra maro ny fatiantoko ateraka n'io fatapahana io ka anisan'izany fanafanana ny fitsidena tokony atao aty Antsiranana sy fandavana n'ireo vahiny mpizahantany na manao baka Antananarivo na vazaha baka andafy izy efa nisy condition fa vita taloha ireo tsy mirevenir amin'ny compte iny tsy manao tanareo io cyclone nandalo ka prix jiaby miônty fa anareo magnampy zegny tsy mety amin'ny asanay zegny abo koragna koa fa mipetraka igny fa igny anjaranao mitady hevitry mameno izy igny voa indraiky boka anao tsy voaindroe avy amin'izay le hoe ireo man tsy tia ho avy sa anareo no malegny ireo ho avy misy an'izay hefa eky zegny nangataka hoe aza lefa amin'ny aty kendriky fa tsy tondranay satria perte be loatra misy ndraiky ireo tompony ndraiky nivolagna zay tsy avy any fa koa tsy efa milamigny lalagna io tsy possible fagnanaovagny lalagna io fa problème nay ireo tsy mizany inay fa mizany indreo le valizon-dron'olo very ary izy io tsy kinianao tsy hoarika anao le raha mandalo satria objectif ny dokerao jiaby ngalitra matsiaro toy ny zanaka koa tsy manana reny ireo mpandrara sy ny namany noho ny zavamisy ka miangavy mafy dia mafy amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa mba hijery vahaolana miaraka amin'izy ireo fa tsy ianao tadiny matiozatra sanatria ny tompony abakabaka io zegny l'avion Madagascar Airlines ka zay zegny mivory aty zegny miangavy mafy
hiaraka amin'ny fanjakanatsika lokaly ikoragna mare be amin'ny rôti fanjava raiky zao loza mois de juillet kanefa fanjava teny mpizahantany zegny mitsangatsangana ka eo am'zegny ho avy le fanjava tegna hoe fazaragna amin'ny tourisme zegny mois d'août io ke mbola misy fotoagna atsika zao zegny magnampody ny vol nosy be Diego na Diego nosy be ho famana ny olany rano fisotro madio amin'izao fotoana izao apetraka ao atapy-tanàna n'Ambohidrapeto ny Sinibedrano lehibe iarana mitetika asa ho atao fivatsiny banky iraisam-pirenena vola Ambohidrapeto izay efa manana forage misa 2 5 tsy mandeha ny ray noho ny olana amin'ny resaka herinaratra amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Isan'ireo faritra mijaly rano fisotro madio amin'ireo faritra manodidina Antananarivo ny Enitosy, Andranonahitra, Ambohidrapeto sy ny maro hafa. Mijaly rano avokoa ny mponina rehetra efa antaonany maro zay ary tsy misy vahaolana maharitra arosony jirama manoloana izany. Na izany, efa misy ny forage ao Antsahamasina sy Merimandroso, hoy ny ben'ny tanàna, na dia mbola tsy mandeha aza ny ao Merimandroso no ny olana amin'ny herinaratra. Forage misy anankiroa izay ao Antsahamasina sy ny eny Merimandroso izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Saingy ny eny Merimandroso kosa aloha mbola tsy afaka mandeha satria efa tapaka ny jiro mampandeha azy io izay efa notapahanay teto anivon'ny commune ary efa tokony hiverina fa miandry ny teknisian'ny jirama izay ny amin'ny famerenana azy. Na zany aza nefa tsy ho diso anjara ny eny amin'ny Fokotany Ambohidrapeto, Fokotany Antanety-be sy ny Avaratsena satria ny commune ihany koa dia manana tetikasa ny amin'ny ampitomboana an'ireo forage ireo. Efa irosona ihany koa ny fametrahana Sinibendrano eo an-tampon'Ambohidrapeto amin'ny alalan'ny tetikasa Water Free fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola. Efa nahazo valiny ny amin'ny sininy tetikasa Water Free izay ho apetraka ety amin'ny commune ambanivohitra Ambohidrapeto no isan'io Sinibendrano io ary iarahana amin'ny Banque Mondiale ny famatsiana azy ka dia izany no efa andrandraina sady. Manandanja lehibe amin'ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina ny fisitrahana rano fisotro madio, ny fisitrahana jiro sy ny lalana ahafahana mivezivezy. Ankoatr'izay, zava-dehibe ihany koa raha ny fanazavana ny fiahinareo zokiolona, indrindra amin'izao fotoana ny ririnina izao. Arak'izany, zokiolona misy sa 500 no nitolorana lamba mafana sy nozaraina sakafo teo amin'ny commune Ambohidrapeto tamin'ity androany ity. Etsika fanao isa-taona raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no etsika misedy vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Reko Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reko Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reko Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reko en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma, sponsor Gold, Fresh, partenaire Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Andrea rifety amin'ny vokatra Star goavana be hoy ontsika fianam-bity amin'ny zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manakera amin'reto vokatra voatanisy reto: Caprice, Bord Cola, Yuzu ary Tonique. Manatitra ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny fifidianana ben'ny tanàna izay tokony ho tanterahana amin'ity taona ity.
miaingany anivo ny commune ny fampandrosoana ka tsy tokony atao atsirambina ny fividianana be ny tanàna izay tokony ho tanterahana amin'ny titona 4 araka ny tety andro avy amin'ny seni ny tsy mbola fampafantarana ny daty ofisialy izay tsy ahafahana manomana araka ny tokony ho izy ny fividianana ho ny be ny tanàna nanaovana fanadiadiana androany ny alalana efson Atreto tsy mbola misy resaka sy tsy fantatra mazava ny mahakasika ny fividianana be ny tanàna manerana ny Madagasikara. Mila fiomanana ireo kandida amin'ny halafony taratasy firotsahako fidiana raha ny fanazavana antony anaran'izy ireo ny tompon'andraikitra. Fampandrosoana eny fotony ny fitantanana ny commune ka tokony tsy atao antsirambina raha ny fanazavana. Vana dia hoe mila fanomanana daholo ny zava-jetra satria izay zao dia fananomana ny taratasy tokony hoe tamin'ny 8 juillet teo no nametrahana anazy nefa hatramin'izao mbola tsy nivoaka ny didy hoe tokony hoviana arina aby ny zavatra ilaina indrindra fa ny caution izay mbola tsy fantatra na kely na betsaka nefa ho anay matoa izay vony latsaka dia izay konkoa vonona na ohatrinona ataon'ny fanjakana eo dia izay latsaka ny zavatra olana aminay fotsiny dia hoe tokony ametsaka meloha ny fanjakana afahanay manomana ny vahoaka iny fotony manomana ny sainay manomana ara-batana ara-tsaina satria hitondra commune izany tsy moramora mila fanomanana mba afahana mamolavola mitetika asa fampandrosoana eo amin'ny commune. Ho an'ireo be ny tanàna mamita ny fotoam-piasany saika efa mamarana ny foto-drafitrasa sy ireo fampanantenana izay nataony amin'ny ankapobeny. Kanesy ny tatitra izay nataony be ny tanàna ny commune Ivato mahakasika ny asa vita sy izay mbola mandeha amin'izao fotoana. Ny fanatanterahana ireo karazana foto-drafitrasa izahay mpitantana ato anatin'ny commune Ivato amin'izao fotoana izao anisany efa vita ny eny Ambodirano kanefa mbola misy ireo asa tsy maintsy atao eny antoerana efa vita ihany koa ny lalana eny ilay volo izay mamakivaky tanimbary fandehanan'ny mponina izy ireo ary efa amarana ny asa eny Mandroso Ivato fa ankoatra mahazo ny karazana foto-drafitrasa avokoa isika eny anivo ny fokotany rehetra eny fa mareta kely fotsiny fa tonony efa natao hatramin'izay dia manatanteraka ireo karazana foto-drafitrasa fampanantenana efa natao izahay ary mino izahay fa ho afa-pahasairana tanteraka ny mponina noho izao fahavitany ny foto-drafitrasa mamakivaky ny tanimbary izao izy ity dia voly ny commune Madiodio no entina nanatanteraka izany ary vita avy amin'ny beton mo ireny valapare izay namotaka tanteraka kanefa efa vita tsara ankehitriny. Zaivon ny faha-enina novambra 2024 izao no vinavinana ny datim-pifidianana navoaka ny teo anivo ny Vomera maleo tena misahana ny fifidianana saingy tsy mbola fantatra anaiovana tsy izany daty izany. Antony ny gouvernemanta no tompo-teny farany ka mamoaka didim-panjakana ho fiantsoana ireo mpifidy ary koa mametra ny caution tsy maintsy alohan'ny ireo ilatsaka ho fidina. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity aly ity dia tsy iza fa rivo-nandrasana asiny izay tompon'andraikitra eo anivy ny IT college miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity aly ity manana ny IT université anareo tia indray zany ny ITC manahoana ny mahakasika azy io. Miarabanao na manaiva miaraba ny malagasy rehetra ihany koa manaraka amin'ny fandarana. ITC dia fampianarana manaraka ny programme malagasy amin'ny taranja scientifique. Dia izy io ihany koa dia mirona makany amin'ny teknôlôjika. Ny mpianatra zany dia efa manomboka mianatra sahady amin'ny base ny informatika dia ny programmation sy ny resaka algorithme izany fa mafisina ihany koa ny fahaizan'izy ireo teny vahiny. Ao anatin'izay dia mba irona makany amin'ilay teknôlôjika isika dia manome laptop anankiray ho ana mpianatra anankiray ny ITC ampiasainy mandritra ny année scolaire andray manontolo. Ao ihany koa izy no mahazo ny connexion internet H24 ary ihany koa manana ny panneau solaire 100% solaire zany campusnay ary manana ihany koa an'ireo source d'énergie hafa toy ny groupe électrogène. Farany dia zao tombo ngeza be raha ohatra ka mianatra amin'io ITC io ny mpianatra satria maherin'ny 2 arivo ny candidature voaray an'ny IT university sataona 300 ny azo raisiny. Dikan'izay ireo mpianatra tafita
ao amin'ny ITC vaovao reo a ireo aloha no mahazo ny telonjato reo mahazo ny toerana voalohany dia avy eo mahazo ny ambony. Manao hoana mety karazana misy ve zany karazana masotsivana ho an'ireo mpianatra izay ho raisina ao amin'io ITC io satria arak'izay mety takina mpianatra manana leta ambonimbony kokoa amina resaka tontolon'ny informatika sy ny maro hafa ny resaka fifehezana ny teknôlôjia ny tena hoe ho atosika ao anatin'ny ITC. Ny fahaizana manokana aloha voalohany aloha mila mahazo ny brevet ny diplôme ny BEPC fa manarak'izay ny mahakasika ny teknôlôjika iny tsy voatery efa nanan'ilay ankizy manokana fa ao zay ny mampianatra anazy fa par contre misy ny fanaovana sélection de dossier zany sy ny entretien ikalifena hoe voaray ve ilay ankizy. Manahoana ary ny fanentanana hoentinao ho an'ireo mpianatra maro izay mino fa liana sahady ao anatin'izay fitsanganany ty kolejy vaovao ty. Ie fanentanana manasa ny ankizy rehetra aloha voalohany indrindra manasa ny mpianatra hiditra amin'ilay IT college izay ahafahantsika mandala sahady teny mbola eny amin'ny tontolon'ny college ny tontolon'ny informatika fa faharoa ho an'ny ireo izay misy fanontaniana manitikitika mahakasika ny IT college dia misy ny salon izay atrehan'ny ITC rahampitso ny roapolo jolay 2024 ao amin'ny tana Waterfront Radisson Blu manomboka amin'ny 7 maraina izy io ka hatramin'ny 4 ao afaka mamaly ny fanontaniana rehetra mahakasika ny dossier manahoana amin'ny mpianatra manahoana ny mety zavatra ilaina rehetrarehetra fanontaniako farany asana ao anatin'izay hitantsika ny zava-misy mahakasika ny sehatry ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny mpianatra mety hoe tsy voatery ho tonga ny anivony zany hoe anjery manontolo ny université sy ny maro avy izay fa manahoana mety manana bagaza ampy ve afaka ataontsika hoe afaka hiatrihana sehatry ny asa vitrany mpianatra raha ohatra hoe vantany fotsiny mavita ny fotoana rehetra ianarany eo anivony ITC. Raha ny mpianatra ITC manokana dia efa hianatra sady ny tontolon'ny numerika ny tontolon'ny informatika ary fantatsika tsara fa misy ny atao hoe freelancer amin'ny tontolon'ny informatika izy ireo zany dia efa afaka sahady ho qualifiena anisan'ireo autodidacte azo antsonana dia mbola tsy eo raha ny diplôme amin'ny resaka tontolon'ny informatika fa afaka hiasa soma tsara raha ohatra ka tena miezaka sy milofo amin'ilay fianarana. Mankasitraka. Akasitrany ianao asina atao anatin'izay fanampanazavana sakana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tsy fahafahana mitrandraka ny marojefy amin'ny fahasimbana misy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fitaovana teknôlôjika vaovao no hamantaran'izany ankehitriny ny firenena izay vao hisitraka fampitaovana amin'ny alalan'ny tetika siray ho any Afrika tsy nanana fitianokolona no mitaditra ny atsiprian'izay. Tsy manana marojefy amin'ny tany fahasimbany tontolo iainana i Madagasikara zava-dehibe ny fananana izany antotanisa izany indrindra ny fahasimbany tany amin'ny alalan'ny fitaovana izay teknôlôjia manokana no ahafahana mahafantatra izany raha nambarany teo anivon'ny GMS and Africa saikana fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hatramin'izay raha ny fanazavany teo amin'nivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny tsy nazahoana ireo marojefy ireo i Madagasikara izay sitraka izany amin'ny alalan'ny tetika sairana amin'ireo manam-pahaizana malagasy vahiny anatin'ny tetika GMS and Africa ty Afrika Atsinanana. Mitadasika Madagasikara dia manoloana an'izay indrindra hoe ahoana ny fomba hananantsika fanapahan-kevitra tena mifanaraka amin'ny zava-misy mamala ny lahara-pahamehana sy ny filana eny an-kianja eny dia ilaina ny manana an'izay hoe données zay ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra tena izy. Dia amin'ity tapany faharoa amin'ny GMS ity zany mandeha makany amin'ny données terrestre kokoa izany hoe ireo données ireo dia efa disponible eny ambony abakabaka eny fa ny zavatra ataontsika zany zao dia hoe ahoana ny fomba ampiasantsika an'ireo données ireo izay efa misy efa misy traité dia ahoana ny ampiasan'ny technicien an'ireo données ireo mba ho ampiasaina hitondrana fanapahan-kevitra hanatsarana ny Madagasikara sy Afrika. Raha ny fahasimbany tontolo iainana aty Afrika manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro
mahazo vahana ny fiankaran-drano hoy ny soloteny NGOMS and Africa sy ny vondrona afrikanina. Mitentina $300 ny famatsiana ny fitaovana ho an'ny Afrika Antsinanana manontolo. Isan'ny ampiasana izany ny tedi-bola izay fampiofanana sy fanaraha-maso traikefan'ireo teknisiana malagasy, atrikasa fampahafantarana ny tetikasa izay notontosaina tetsy Anosy nanomboka omaly hatramin'ny androany, niarahana tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika. Lafomba vaoafa no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Mifameno amin'ny fitsaboana modelina ny fitsaboana nentim-paharazana hoy teo anivo ny fikambanam-pirenena amin'ny mpitsabo nentim-paharazana. Isan'ny ilaina ankila ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fametrahana lalàna mazava, ahafahana mandrindra ny fitsaboana sy ny asa ho an'ny rotonta. Ny tompon'andraikitra manodidina ny fitsaboana nentim-paharazana izay anatin'ny fanamafisana ny fepetra sy ny fanisana ny mpisihatra eny fotony amin'izao fotoana izao. Nela Ranelson. Manana ny mampiavaka azy manokana ny fitsaboana nentim-paharazana ary mifameno amin'ny fitsaboana moderna izany. Amin'izao fotoana, saika mbola 700 ny malagasy no mbola mampiasa ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny endriny samihafa. Efa amafisina sy irosona manomboka eny ifotony amin'izao ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny ireo fitsaboana nentim-paharazana. Mbola ezaka io amin'ny alalana lalàna ihany manko no anaovana an'ilay fanaraha-maso. Mbola misy rafitra eo andalam-pametrahana. Ilay atao hoe komity filan-kevitra kominaly any amin'ny fototra, any anivon'ny komina, iarahan'ny lehibe ny tompo sampandrarahan'ny fahasalamana fototra na CSB zany, sy ny ao amin'ny komina na ny maire, dia mpitsabo nentim-paharazana, dia ireny olobe ireny. Tahaka ny hoe lehibe mpokotany anankiray ao anatin'ny komina zany izay fampifidianandry zareo, na ireny ampanjaka, Sojabe, Tangalamena, Takazomanga sy ny sisa ireny. Ireo zany ilay ao anatin'ilay filan-kevitra. Manaraka manao antotanisa na ny recensement zany ireo manisa an'ireo mpitsabo nentim-paharazana, zay ny tena andraikitra ireo, sady manara-maso azy hoe sao dia manao foana na ohatran'izany. Isan'ny angatahany ny fikambanam-pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara ny famerana ary ny fandrarana ny doka atao amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Antony mitera-dosa eo anivon'ny fiarahamonina izany. Ny antso izay ataonay eo angatahana amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba ho ampidirina ao anatin'ny cybercriminalité ny dokam-barotra amin'ny endriny rehetra kasika ny fitsaboana nentim-paharazana. Satria zava-doza ho an'ny fahasalamam-bahoaka reny firoborobonina ny dokam-barotra isan-karazany izay matetika amin'ilay fiteneny hoe compte fake no ataon'ny sasany. Isandohana akana volan'olona, olona efa mararina, olona efa manana olana eo amin'ny fiainany andavanandro, dia ararotina manararotra nyity resaka fitsaboana nentim-paharazana ity. Ka zay no angatanay azy hoe ampidirina ao anatin'ny cybercriminalité ny mpisandoka rehetra amin'ireny fanambarana mandainga na déclaration mensongère amin'ireny resaka fitsaboana nentim-paharazana na amin'ny endriny inona na amin'ny endriny inona. Omaly nanatanteraka fivorim-be ny fikambanam-pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara. Io fikambanana io izay miara-miasa akaiky amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Mbola maro ny fandaharana hoentina aminao, isan'izany ny ankitso-po iarahana amin'ny Paolo Raolonarivo, filohan'ny sinady na syndicat ny administratera civil eto Madagasikara sy Ratsetson, Jean-Jacques filohan'ny FMI Malagasy fandaharana izay iresahana mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ka hanasananao anaraka izay. Dia izay ihany koa mamarana ny fandaharana n'aiza n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompo.
Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.